Avetrany dia makasika ny lozan-dranomasina mahatsiravina tao Ankazomborona Fokotany sy commune Beramanja district ny Ambilobe no ndeha isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny miala ity misokatra ny fanadihadiana makasika ilay sambo izay nitondra olona nitsokosokoka ny arandoza ny andro sabotsy alina ifoa lahady ary namozanain'olona 3 hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androan'ity tany Ambilobe. Amafisina ihany koa ny fanazavana ny fanaraha-maso ny sisy tany isorohana ny loza tahaka tony. Hialana tsiny moa an'izay mety hotohina amin'ny sary ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Henri Florian. Atreto mba hatratra 3 ireo nambony ainy raha toa ka mbola misy kosa ireo karohany tamin'ireo olona nikasa ivoaka ntsokosokany Madagasikara ka ho an'ny Mayotte tamin'ilay sambo izay rendrika tamin'ny faridranomasin'ny Ankazomborona commune ambanivohitra Beramanja district ny Ambilobe. Raha ny fantatra miisa 770 ireo mpandeha tao anatin'ilay sambo ary 420 ireo avotra somatsara. Nambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandalovany tany Nosy Be androany fa ho amafisana ny fanaraha-maso ny sisy sy ny famovozana an-dranomasina isoroana ny loza tahaka izao. Mila apetraka ny rafitra rehetrarehetra mba ahafahana mahazo ny renseignement tena azo lazaina hoe fa tena izy makasika ny zavatra roa satria raha tsy manana zay tsika ary tsy manana zay fisoroana zay tsika tsy afantsika ihany koa miantisipe zavatra ohatran'izao eo sahirana antsika fantatritsika fa ny lalana vita aty amintsika dia lasa falemena amintsika ihany koa satria arahoatiny sasany zany lalana zany mba hidirana tsokosoko eto Madagasikara tsokosoko eto amin'ny faritra Dianazy faritra Sava. Ny zavatra fahatelo dia tsy maintsy amafisitsika ny enquête. Ny enquête efa misokotra amin'ny fotoana mba fantarina hoe iza ny tambazotra misy mandefa tsokosoko ro olona ro ary tsy ny eto Ambilobe ihany fa ny Anambanja, ny Anavemara, ny Aneleo, ny Godeu, ny Nosy Be sy dia amafisitsika. Atreto sy tena fantatra mazava ny antony nahatonga ny fahasimban'ilay sambo nitondra ireto mpandeha ireto. Nandrovitra avokoa raha ny fantatra ireo mpandeha miisa 420 izay avotra somatsara noho nitahotra izy ireo amin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny mety ho ampidirana azy amponja. Raha iverenana tranga matetim-piseho isan-taona any amin'ny faritra iny ny fisiany andehan'olona mikasa ivoaka ntsokosoko tahaka izao. Tsy hita mazava ankilany ny fandraisana ndraiky ataon'ny mpitondra fanjakana voakasika azy ireo sy ny fanaraha-maso entitra eny amin'ny faridranomasina.